misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar ary tonga soa ato anatin'ity fandarana live téléjour voalohany ho amin'ny ity vahintsika amin'izany Andriamatoa. Merci raha toa mbola manana fantatra amin'ny anarana hoe raha merci efa ny tana ny andraikitra ho solombavambahoaka ny Madagasikara teo aloha ihany koa distriktany Antsirabe raha tsy diso ary ankehitriny dia mpikambana ao anatin'ny UPAR ianao Union Pro Andry Rajoelina miarabanao tompoko ary misaotra anao nanakinasany fandarana. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra aloha antsika tahiny sy ny tsombininy ka tafahoana soamatsara teto amin'ity fandarana ity indray fa elaela zay tsy tafahoana mbola fisain'Andriamanitra nahatoana tsy mianaka eto dia zay no teny voalohany. Faharoa dia misaotra ny Real TV, misaotranao Andriamatoa Gasikara nanaiky andray ny tenanay eto amin'ity fandarana ity dia misaotra ny ekipan'ny Real TV rehetrarehetra dia misaotra nareo rehetrarehetra. Mankasitraka indrindra tompoko ianao nisaorana nanaiky an'izay fanasany zay na zany na tsy zany aiza nefa raha ohatra ka ny tantara zany nijerentsika dia niazo sokajiana dia hoe tao anatin'ireo atao hoe olona nafanafo nanohana ny amiral Didier Ratsiraka ianao na hoe ratsirakista ve nilazantsika an'izany raha miresaka ny hoe ratsirakistsika anisan'ny tena hoe afantaran'ny olona anao zany dia hoe nanohitra ny fitondrana Ravalomanana tamin'ny fotoana ny tantanan'ny firenena nisy andreny karazana azalambo moa ny Rosoroa arivo dia teny ianao ary somary nandalo dezera maromaro ihany gaga moa ny olona androany hoe UPAR andray Andriamatoa raha merci ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria ve manohitra ny filoha Ravalomanana dia zay no mampatonga anao UPAR sa hoe tena conviction mihitsy n'ilay fanohanana an'Andriamatoa Rajoelina Andry. Voalohany indrindra aloha marina ny teninao fa nisan'ny tondrana zavatra marary tamin'ny fotoan'andro no fanenjehany Andriamatoa Ravalomanana anay tamin'ny andro fitondrana président Ratsiraka. Personam moa zao vazaha fa efa lasa miambomo ny ray aman-dreny fa marina dia marina ny teninao hoe nisan'ny nandalo traversée du désert marina zany nandritra natao hoe 5 taona teo angamba na 5 taona eo tsy izay tsy nahalala moa ny zavatra niantra tamiko rava amin'ny fananako ny dorana amin'ny fananako ny gadraina gadra 7 taona sy 20 andro nataoko tena tany mora fa mbola isaorako Andriamanitra mbola velona trapamin'izay ohatr'izao noho ny inona noho ny fahasoavan'Andriamanitra satria ve niaran'izay hoe victime ny fitondrana Ravalomanana zay ianao dia zay mampatonga anao miaraka amin'ny Andry Rajoelina androany sa tena conviction ny amin'ny asa vita ve sa inona zany le tena antony zany? Za zany raha zay ny tianao tongavana dia conviction ozy ianao dia conviction koa ny tenenako anao amin'ny asa vitany président Andry Rajoelina tsy mijery za tsy mijery tavan'olona tsy mijery inona efa hatramin'ny 2e tour ny fifidianana 2018 no nanohana azy ary ny fanohanako azy dia valy babena meko azy satria ho anay victime 2022 dia nanao valy babena izahay satria raha ohatra nge ka tsy nisy ny tolona nataon'ny TGV tamin'izany fotoana izany izay nitarihan'ny président Andry Rajoelina dia ny tena mbola teo ambany vahoan'ny Ravalomanana izahay dia hatramin'izao zany mbola mitohy izay valim-babena zay raha zay natao hoe conviction dia zay ny conviction nefany ankehitriny kosa dia mahita ny zavatra nisy ny zava-bita azadino ange fa raha ataony ny kajikajy eo amin'ny 2 taona sy tapany 3 taona teo nge président Andry Rajoelina tena afaka ny tatana ny raharam-pirenena fa akoatran'izay dia nisy ny Covid nisy ny ady tany Ukraine maro ny zavatra niseho ny tondradrano ny cyclone dia le zavatra vinona ny eritreretiny tanterahana nisy ny tanteraka ary raha mahita fa
ny tamin'ny vina ohatra zany zao ohatra ny vina zao ohatra ny tanteraka ve sa ny tsy tanteraka ny betsaka raha ny fahitana merci azy za mahita azonao nisy mivina maro mitanteraka fa misy mbola ho tanterahana ary ho andalam-pantanterahana eny efa par rapport ny nampanantenainy a firisan-jato ny vita ohatra tseto amiko aloha ny fahitako azy a amiko zavatra hitako any amin'ny 70 isan-jato hoentiko lazaina aminao fotsiny satria zao iza de olona ao anatin'ny sehatra vato no asako ary anisa maro angamba ny olona malala amin'ny faritra varatra eny voemara any adaraina sambava iny amin'ny resaka vato fa kosa mijaly angeny nandeha tany mijaly nandeha tany tamin'ny fotoan'andro fa maninona am'izao fotoana ozy ny olona any hoe baibay godra na ohatra raha fiararino entinao any efa tonga any zay ny ohatra ray anakaray zay ny marifondra merci androany fa mandroso ve Madagasikara ianao ve mahita fa milamina miposiny Madagasikara androany ianao ve mahita fa mahita asa ary miasa ireo tanora androany ny enina ve ny tany fantrana teto Madagasikara androany nandroso ve ny laran'ny Madagasikara amin'ny firenena manitra indrindra maneran'ny tany androany tena le solombavam-boaka teo aloha mihitsy ny resahako androany a raha ohatra ka afaka miaro an'izany ianao na afaka mamaly an'izany afaka miaro a satria taotrany tsy vitandray andro tompoko tsisy ireo olona zay rehetrarehetra tonga teo nge dia nanana vina daholy nanana eritreritra ampandrosan'ity fireneny ity fa miala tsiny a tompoko fa teo no nanao ticoisation zay ny zavatra vitany raha zay aloha de nitiavana tany fa no ticoisation raha Madagasikara fa ny ngay andro Rajoelina nge tsy fananana ho an'ny monsieur président Rajoelina sy madame président mialy fa fanana zavatra natao an'ny vahoaka ny fianarana ny université ny hôpitaly ny lalana zany rehetrarehetra zany ange natao ho an'ny vahoaky zao hoe raha antsika mahita izy moatra am'izay tsy nilaza ary natao slogan mihitsy zany hoe ialana ny fahatrana amin'ny any atsimo zay no mampalaza ny Madagasikara kere any atsimo efa miezaka mandeha makany manao ny pipeline tonga any ny pipeline zany hoe raha izany teneninao dia mitsako no miteny am'izay zavabita zay fa mandroso Madagasikara fa androso Madagasikara azadino tonga de fonina rehefa tonga amin'ny fitondrana fitaim-polo taona fitaiko anatin'ny 5 taona sy ny sala am'izany a de miresaka corona ianao tsy Madagasikara rery nisy corona fa ny olona nanana natao hoe politique de relance économique ny tsika inona ohatra aiza amin'ny plan Marshall nanam-panantenaina tamin'izany fotoana zany za zany miresaka zavatra réalité aminao raha merci ary raha resaka hoe vony cyclone tsy mino tsy fitondrana Rajoelina rery ny cyclone fa ny fitondrana rery ary temps tropical ohatra Madagasikara misy cyclone foana gouverner c'est prévoir zany rehetrarehetra zany afahako miresaka androany hoe tena tsara ve bilan an'izany olona toananao zany androany ka mbola eritreretanao fa mbola anoy ny fampandrosoana ho amin'ny mandamanaraka tompoko ho amiko manokana tompoko ho amiko za tsy mandaha misy mifasairanana aloha zay manakipy maso zany monsieur tsy mahita ny zavatra fahasairana amin'ny vahoaka nefa matoko kosa fa mbola avita tsaratsara kokoa izy avita tsaratsara kokoa ny zavatra zay ny joroko eto ny fahatokisako ny zavatra efa vitany sy ny fahatokisako ny zavatra mbola ho ataony sy ho vitany zay zany no sahako ijoroana eto iteresahana aminao fa io nge nda chiffre na ninona hoe mialatsiny hoe zao amin'ny larana ny tany matra zao ny larana mialatsiny indication mialatsiny fa ngamony vo zao tsika atao anatin'izany larana zany zao fitondran'ny président Rajoelina zao ve tsika atao anatin'izany fa larana zany ka niembotra ny larantsika tamin'ny fitondrana
foko ameko sifra ianao fa nandray fitondrana izy 7 voaka fitondrana izy 3 meko anao sifra nandray fitondrana ndray izy fa 7 voaka izy 3 meko anao ihany koa sifra fa ny fotoana rehetra zay hitantanina ny filohan'ny radioelona na tianao na tsy tianao aloha dia milatsaka ny indicateur atsika na PIB zany na taux de croissance zany na PIB par habitant zany IDH izany sy angatanao rehetra dia niaina avokoa tompoko tao anatin'ny fitondrana any radioelona eny e atao hoe niaina ary ohatra hoe niaina azonao io a raha amin'ny ny mpanao fanatanjahantena memitra kely dia mandroso dia mahazo makabahana zany zay le numéro 3 zay 1 2 3 avomarque après parté zay zany a le numéro 3 zany hoe le tamin'ny tezamita ny avomarque dia le teo zany pré dia le mandeha zany no parté zay zany no zavatra hitondrako an'le izy zay le numéro 3 io nge ohatra nany anaran'io ara misy dikany io azavokely aloha mba ianao tsy tonga ho azy zany azonao tsy tonga ho azy mihitsy ny hoe numéro 3 président radioel fa misy atony misy dikany dia zay zany tiako tenenina hoe tanora manana ny inona moa mialatsindra amin'ny teny français ambition izy ary tanora tia tanindrazana tia tanindrazana nefa maka nationalité vazaha andraso aloha raha zay no resahanao dia zao ilaza ve anao fa misy ange amin'ireo candidat amin'ireo hoe ilaza say teny ve anao fa tsisy manana nationalité hafa reo iza ohatra mialatsiny afa tsy za tsy manao affirmation gratuite zany fa tena mino ngamba ataoko hoe ndrona telo amindreo manana nationalité hafa zao zany no azavaiko aminao ray fotsiny no azavaiko aminao mahagaga ane dia zao hoe za zao a tamin'ny andron'ny fanjanahantany no teraka dia tamin'izany ny dadako ancien combattant militaire vazaha nanao militaire vazaha dia raha tamin'izany ave zany nahazo an'le nationalité za ndefa ny gasy ray gasy reny dia ahoana no tsy afahako ilatsaka filoham-pirenena za nge gasy ray gasy reny mipetraka eto nandritran'ny 20 taona ny ainako teto Madagasikara zay moko samy hafa ny anao zany zao hoe ohatra mioko anao zay ohatra mioko anao zany amin'ireo candidat raisy fotsiny candidat anankiray fotsiny zany izy am-perinasa fa olon-dehibe maninona tamin'ny 2018 tsy navoaka zany manina tamin'ny 2018 tsy navoaka zany tsisy nanontany anazy zany valiteny le candidat to mamilina 2018 tsy navoaka zany tsy navoaka an'izy tsy navoaka nge mbola samy teo daholy mbola teo daholy efa nisy latsaka teo nge reo rehetrarehetra reo hoe maninona tsy navoaka zany zavatra any tamin'ny maninona tamin'izao no navoaka zao nge nomeko e raha tsy ny Madagasikara fa alao mba andeha kely ty resaka ty dao tompoko zavatra mahagaga tena mahagaga dia zao ny ACC nametrahana ny candidat ka ny dossier de candidature io ACC io zay mijoro io ny ACC namoaka hoe reto ny olona azo raisina latsaka filoham-pirenena tao ny anaran'ny président Andry Rajoelina oka ho fantatrao tsara zay natsony seny indray rehefa faharoa lasa nandatsaka ny nanome an'ilay 1 milliard de francs caution natsony seny indray rehefa aveo aka an'le numéro tonga daholy faly sasany ary nazo an'le numéro 13 faly be eo matsy hitondrako andehanako an'am'izay zavatra rehefa aveo faly le numéro 13 hoe azo le numéro mahazo
raha tsy miteny angamba de fata amin'ny vahoaka zay izy miteny an'izay fa azoko le numéro amazy numéro 13 azoko le numéro 13 ange mivady mivazaha e fa nangataka nationalité malagasy a fa tsy iza ny tianao gasy mangataka nationalité vazaha sa vazaha mangataka nationalité gasy tiako atongavana fotsiny tiako atongavana fotsiny de hoe inona loatra le any anjehana le vazaha finy zao ny teny tamin'ny propagande oroako daoly zay manana nationalité vazaha xénophobe angamba mialatsina amin'ny teny français xénophobe angamba malagasy mara moa zany fa hoe Florajoelina ny tiano resahany fa nefa niteneniny aloha zay e afaka miala tsy faniteniny masombaoka ianao nitena zany fa ngana ataona bitsibitsika de fa vola afaka miala pa hoe zao mialatsiny am'le fitenenana niteneniny zay fa ngaka xénophobe Madagasikara fantatra nge hoe iza ny olona miara-miasa aminao am'izao hoe fa le fantaniko teo iza ny tena tia tanindrazana hoe gasy mangataka so pirenena vazaha sa vazaha mangataka so pirenena malagasy aminao ohatra koa ny gasy manana ina moa nationalité gasy ray gasy reny izay no amiko no tia tanindrazana tsy nizaniza hoe manana nationalité malagasy gasy ray gasy reny rehefa milaza izy fa tia tanindrazana de zay ny ako fa tsy hoe mialatsiny ahy mialatsiny ny azo ny zanako any andafy manana nationalité nefa miteny anao any zanany ny zafikelyko zany ao atrano tsy avelany miteny frantsay fa miteny gasy satria tsy tiany zany hoe hoadino le mahamalagasy miresaka amiko messenger le zafikelyko miteny gasy misy tena ambany be nge zany adihevitra anao zany resaka lalàna nge ny olana teto hoe code de nationalité article 42 rehefa majeur mangataka nationalité vahiny de verina sopirenena malagasy anazy zay nge ny adihevitra teto hoe resaka hoe flou pirenena amperinasy flou mpanjakana izy tam'izany fotoana zany no mangataka nationalité vahiny am'izay le mpanjanaka no angatana zany nge ny adihevitra teto hoe ka le adihevitra teto azonao raha izay ary zay io voriziny collective de za miteny anao za fa tsy tia resaka an'io satria resaka mampime amiko aza voakely resaka mampime amiko le izy de zao inona zany ny olana am'le candidat 11 candidat inona ny olany maninona izy raha tamy voalohany de efa nanao hoe zay tsy latsaka zay tsy nandohan'le milliard rehefa milatsaka Andry Rajoelina fa maninona nataonao dao ny procédure rehetra de vaveo anao injehana indray le olona tadamina daholo le zavatra tsisy dikany zany amiko nalalàna inona zany nge raha teny frantsay ohatra hoe monsieur lalàna efa caduc zany ka tamy 1960 zany tokony efa lalàna efa tsy isy tsona nge zany am'teny frantsay lalàna efa tokony tsy isy lalàna moa raha tsy mbola misy mamono anazy de tsy mbola mbola hoe io fa anovana daholy andao ajereny masahia ary reo olona rehetra reo milatsaka reo fa tsy manana nationalité hafa reo olona reo de ahoana zany lo ravana zany le fifidianana farany le resaka hoe le hoe izy nafenina efatra ambe folo sy roa arivo sy ny salam zany hatraty tsy karazana atao hoe famadihana tanindrazana trahison non kose tsy nafenina le izy mialatsiny kosa iany ary voniteny teo hoe maninona ny tsy navoaka zareo nge ny tokony namoaka an'izany fa tsy hoe président Andry Rajoelina fa rehefa tsisy manontany ve aninona ary zavatra considéré ohatrany hoe tsisy dikan'izany am'zay nge ty tanindrazany olona ty tanindrazany izy fa tsy hoe zanga zareo ny tokony nanontany azy ohatra zao ary rehefa niteny iny izy de navoaka ny zavamarina no fitiavan-janako ange no ny fianaran-janako ange namoako nanaovako ny zavatra io fa tsy hoe akory hoe ka za te izesta fotsiny fa manana nationalité de ho ataoko zay zavatra zay tsia ny zavatra anankiray satria ny zavatra resahanao eo de ny amin'ny hoe inona mahatonga an'reto collectif de candidat reto miteny zareo satria fantany fa tsy isy fividianana
atio na angarahara ka hoekeny rehetra raha io le fisehoan-javatra rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao io a dia mangataka izy ireo hoe diovy aloha le fifidianana dia miara manao fifidianantsika alamino aloha le lalam-pifidianana dia makany amin'ny fifidianantsika alamino aloha io ACC izay mitanila amina kandida anankiray io a dia manao fifidianantsika ny gouvernemanta moa tsy resahana ntsony a ny CNI resahako rehefa avy eo satria misy vaovao an'ny CNI mihitsiny a amintsika miteny zao zany a zany rehetrarehetra zany inona no mety avalinao an'izay tompoka zao ary azonao iza ny nanao ny lalam-pifidianana tamin'ny fotoana inona nanaovana ny lalam-panondrenana tamin'ny fotoana inona nanaovana ny lalam-pifidianana io zay arahana amin'izao fotoana io maninona tsy tamin'izany no novana izy io fa maninona ankehitriny no hoe andahovana sa ve pianatiana te hiverina ndray ve le tamin'ny taona 2010 e taona 2010 ange nisy ACC anankaroa dia ndray tany Amatasony namoaka ny hoe lanitra valomanana e o azadina aloha zay zavatra zay natao mialatsina fa natao amboletra za zao ny porovavolom-belona fa tsy lanitra valomanana sahako ijoroana zany 48% ny ndra valomanana 33% ny président Ratsiraka ny lalam-panondrena dia milaza hoe zay mahazo atsasa-manila ny lany fa tsy hoe zay mahazo 48% fa miforsena natsangana ndray ny azalambo natsangana ny zanadambo hoatsangana ray zany le zanadambo fa amin'no gasy samy gasy zany no tadavitsika mialatsiny fa maninona no lazaina ankehitriny fa tsy mety ny ACC io nge na tsy miteny aminao fa tsisy zavatra laza anaiky mihitsy ohatra mpanao baolina io mpanao baolina nge raha mandresy izy dia tsy mangalatra ny albitre fa tsara raha mandresy izy tsara ny albitre fa io tsisy laza mihitsy e ka le arbitre zao any aminareo ona moa lazainao fa ty aminay ny albitre fifiry ny vadiny tompona andray mpanjakana de firifiry koa raha nefa solotena hatrany amin'ny assemblée hatrany amin'ny société civile ao anatiny io inona moa ny problème amin'izany zay ny lalàna misy napetraka hoe reto mpikambana retolona reto any mpikambana ao anatiny ACC natao zay napetraka zay fa tsy hoe aka zay tiany Andry Rajoelina président Andry Rajoelina mialatsiny président Andry Rajoelina natao dia zay olona tiany napetrao tsy atompo ianao moa anisan'ny mpakafy kitry ianao fa ianao ve anao lalao anankiray raha ohatra ka hoe any adversaire-anao ny baolina any adversaire-anao ny arbitre central any adversaire-anao ny arbitre latéral sy ny ary amin'ny var any arbitre-anao ny terrain any adversaire-anao daholo zany zavatra dia anao ve anao dia zay zany langazan'reto anzy candidat reto fa raha ohatra ka tena matoko tena ary ohatra nareo sy ny candidat nareo maninona ary raha ohatra ka hoe andao ary diovina marina dia hita hoe iza ny tiany vahoaka ka io araka ny teniko aminao gasikara le madio tadavin-drareo tompoko dia madio fitadava toerana le fitadavana toerana dia hoe anaovana tetezamita tsy izy tsony zay fiaraha amin'ny tatana tsy izy tsony tsy ekena itsony zay da rehefa tsy manaiky an'izay fa ahodikodina fotsiny le resaka zay ny zavatra tia natongavana amin'izay rehetrarehetra zay ahodikodina hoe zao maninona anao ny ACCR nameny anaranao fidea hoe tianao azo milatsako candidat ny ekenao seny nampiatso anao isotona le numéro ny ekenao narotsaka ao mivola 1 milliard ny ekenao dia rehefa horatsaka andreo alelika ohatrany mialatsina ohatrany fitenenina manao hoe matahotra mividiny loha ndray matahotra masina manao anandray ary nefa ny fanomanana raha ohatra ka androany satria fantatrao tsara firitsika androany faharoa ny volana novembre eo amin'ny 15 andro eo zany dia ho avy ny atao hoe latsapato fa raha fantatrao tadidanao tsara reny taloha satria anao fa nitety fifidianana BDB anao ary fantatrao tsara fa taloha ary nampiasa an'ireny le avion oetonao vireny mihitsy ny amin'ny resaka
fikarakarana fifidianana ny kojakoja sy ny tany fa androany ianao tsisy mangarahara mihitsy tsy fantatro aloha raha zay no tantarain'ny fomasiny amin'ny fandarana zay ho ataon'ny rapitso a fa hatramin'ny androany tsy misy fampafantarana mihitsy tsy misy mangarahara mihitsy makasika andro kojakoja ilaina amin'ny fifidianana ireo urne ireo bulletin tokana firy ny voatota tonga any amina toerana ohatr'izao sy tonga any ohatr'izao a le mangarahara tsisy zany amin'izao fotoana zao tsy ampy ny serasera amin'izany tsy ampy ny fampafantarana an'izany tsy eno mihitsy sy aniny tena zany de tsy hiteraka iavy zany raha mieritry za aloha amin'izany rehetrarehetra zany enseigne zay efa mena izy efa betsaka ny laza fa tsy ho tanteraka ty fifidianana ty hoe tsy misy vola ny fanjakana tsy misy vola ny anaovana azy ny senie fa maninona ary zao toko efa mandeha na ny fanotanan'le bulletin unique zao efa mandeha fa ino ny piaramobonanto ka nanampy antsika tamin'iny fa za miteny aminao fa androantsika miteny io hatramin'izay tsy mbola misy piaramobonanto tapon'ny basket fond azy andre mato rakoto mbola manana merci tsy mbola nandefa vola ao reo mpamatsy vola atsika ireo hatramin'ny androany de mbola ho hitatsika eto moa ny toy any fa ny bulletin tokana zao mbola nataon'izy ireo le caution moa tsaiko na efa tongany na tsy tongany io konko moa nanao transfert konko ny gouvernemanta fa rano avy any ivelany aloha basket fond io mbola tsisitsika tompoka fantatrao ve zany ka move tsika raha ohatra ka ny tena zava-dehibe zay miakinan'ny aim-pirenena de tsy maintsy andrasana ny basket fond na andrasana ninona ino vola avany velany fa tsy efa hiatrika an'le izy ve tsika tsy efa nanaika fa andeha ny fifidianana nanaiky tsika fa isy ny fifidianana ka raha manaiky ary ka tsisy vola ho ampiasaina amin'le izy de ahoana fitaovam-panjakana ny tanterana irina ny ambombe androy ohatra fagamo hatramin'izay tsisy fitaovana hoe fitaovam-panjakana teo no ny tanterana an'ireny tsy nisy ve disy kosa ianao hatramin'ny siniseny ilo tsy tokony fanjakana tsony mikarakara fifidianana seny efa nahazo volanyefa nomeny gouvernemanta mpitondra manokana mihitsy hoe volany seny ikarakarana an'io anjarany seny zay de raha tsisy ary ny vola dina no ataotsika izy no mahalala an'izay hoe izy tsy hoe tsy ampy ohatra miteny hoe tsy misy la tsy ampy de izy ny tsy maintsy teny hoe zao nge zava-misy ato de tsy misy de mameno fanjakana raha ohatra ka tsy ampy de mameno ny fanjakana fa le izy aloha de zao hoe aza eritreretiny hoe tsisy zany ny fifidianana any na hoe tsisy fa ny anazy zany hoe ho tonga any am'izay tsika ve maninona ny seny tsy manao mangarahara mihitsy mamoaka an'izany de vola ve tena hoaby fa tsika manao an'izany tokony ametraka an'izany apetrako aminao le fantania satria anao misisika hoe alo isy ny fifidianana de apetrako le fantania ka raha tsisy vola ary de inona ny fifidianana ho ataotsika eo tsy ny fifidianana nge ny ola gasikara ve soandroany fa ny ola gasikara de ho vita ve le fifidianana raha ohatra ka tsisy drala revatosina mahoaka ny malagasikara teo aloha za ty amiteninao fa isy sa ho atao letrezana ohatra ny tamin'ny folo sy roa arivo de kariny apoko tany ndray ny fifidianana tamin'izany fotoana zany mo fifidianana lalam-poany reny de zao fotsiny teneniko anao za zany mahita fa amin'ny resaka hoe momba ny seny zany zay zao anao zao de efa manakina ny seny hoe tsisy ny mangarahara tsisy ny fanazavana mampiantso ange izy zao raha pitso zay teneninao zay ampiantso izy de aloha tao tenenina eo izy nafaka miaro ny tena ny miazo ny fanazavana inona ny atony tsy siny le mangarahara na inona tsy zavatra tsy ho teneninareo fa ny teny fantatry farany zao de vao nandefa ny hoe nanaiky daholo ny rehetrarehetra naka le numéro de tonga de nalefa nanatotana ny bulletin unique fa avonona ny senia anatanteraka an'le fifidianana zay zavatra zay zay ny sinina hoe vonona senia anatanteraka an'le fifidianana andraikiny zany manao an'izay de fa nalefa an'le nanao an'le candidat le bulletin unique manarak'izay aloha mialatsiny aminao fa tsy ho aro fantatry daholo le zava-misy atsy amin'ny senina ary amin'ny ACC za tsy membre ao na ohatran'izany anjaran'izay ka ilaza izy zao eno aminareo izy ny rapitso de hitanareo zay zavatra ho teneniny andriamato raha tonga mbola manana merci ikasa ny hiditra etsy amin'ny kianja ny 10 Mai amin'ny sabotsy zao ny collectif des candidats ary ametraka ny atao hoe tamin'ny tandalana ny fifidianana madio ary ny fafana maneho hevitra sy midina andalabe mety anovany ny tantara-pifidianana mety anovany ny tantara Madagasikara mihitsy
ny tranga isy amin'ny sabotsy ho avy zao a raha toka tamiteraka izany a aminao manokana matahotra an'izany ve ianareo a sa ahoana ny andraisanareo an'izany? Efa misy ny lalàna napetraka hoe zone rouge tsy azo idirana ny 13 mai. Misy tantara matsy 13 mai io dia ino tsy maintsy anaovana zavatra maro. Dia hita fa nisy ny tsy napety azy a dia hoe non kosa amin'ny latin'ny fifidianana dia tsy tokony isy zany hoe fidirana ny 13 mai zany. Ka hoentina fanakorontanana ny io e. Fanakorontanana ngeny hoe tsy maintsy idirana amin'ny 13 mai. Dia andeha indray nisy ny mialatsiny ahako raha tadidinao angamba nisy fotoana teo amin'ny 13 mai dia efa tamin'nisy talohan'ny 7 février dia efa niratiratina teo ny vazava izaka vany aninona izy ireny tsy miteny hoe anara-tanina anara-toerany aviny fa nisy vazaha noentina teo dia reny vazaha reny tonga ny 7 février reny nitifitra ny olona teny Ambotsiroatra. Firy maty teny Ambotsiroatra tamin'izany. Iza nitondra an'ilay olona teny Ambotsiroatra tamin'izany? Tamin'ny fotoanan'ny Ravalomanana nge zany. Eny fizany nampiakatra ny olona teny Ambotsiroatra? Nampiakatra an'ilay olona azonao dia nitolona teo amin'ny 13 mai. Tsisy fitarika ilay tolona? Misy nitarika ilay izy. Iza nitarika anazy? Misy nitarika tamin'ny andro TGV tamin'izany. Mazava zay zavatra zay. Dia Ambotsiroatra zone rouge ve? Zone rouge koa ny Ambotsiroatra e. Zany hoe nety ilay mpitarika teny amin'ny zone rouge ve zany ny mpitolona sa? Rehefa nitenenina teny hoe tsy mahazo mihoatra ny eto anareo makany Ambotsiroatra zany. Efa nisy fifanarahana teo ny resaka ny tamin'izany moa ry général tompokla général Dolin sy ny karazany fandreva ohatra zao ka mba mandehananareo fa tsy mety tsony ty zavatra ty nganetatra zareo fa asevo mialina ny olona fa hitifitra zay zany fahavolombelony zany ny tenako. Mbola tsy niala dia efa voamalina tonga dia pratatatratra naovana tsangambato teo amin'ny teo Ambotsiroatra maty teo 7 février noho ninona noho ny korotana. Ka nizanizy za zany teny tsy tombotsoa nizaniza nisy ny korotana sy mivon'olona sy mifahatolona eto Madagasikara. Le collectif défense candidat milaza fa efa 3 herinandro zay nanao tolo zay tsy nisy natody ray voaka dia be ampilaminana taiza ny teo amin'ny 13 mai. Efa 3 herinandro izy ireo zay nanao diabea tsy nisy natody anankiray aza. Zavatra hafa mihitsy ny ao ambadika an'io Gasikara hafa ho any ao ambadika ny tadavana tonazona amin'ny 13 mai. Fa maninona za aloha tena miteny anao hoe tena sako ny teny an'izany mampalahelo tadavana iverina ray ny taona 2 isy mifaty olona isy ny zavatra fanagadrana isy ny zavatra potika dinao 7 sy ny 24 azonao fa nisy hetsika hafa koa taoriana fa nisy hetsika 7 dia amiko zany koa nisy nanao hetsika koa nge ny pompany Andrajelole fa nanara-dalàna hoe tsy mahazo miditra 13 mai dia tonga tsindreo amin'ny 13 mai fa nanao filarana na tany ivelany dia ahoana tsy maintsy hidivanao foana amin'ny 13 mai maninona raha any avelany any anao dia any anao efa mena zao ny tenen'ny préfet ato ny azo anaovana nanao tena collision mangana isy nanakorotana azy tsisy nanakorotana azy angetany sa nisy nanakorotana azy tena collision ma ohatra fa misy toerana hoe eto nataonareo afahana manao propagande fa tsy hoe anay tsy maintsy atsy amin'ny 13 mai zay non kosa efa fantatra fa tsy azo idirana ny 13 mai dia zay ino izy koe fitadavana korotana no tiana tongavana fa aza ampiresahana ny olona dia za zany manao atsoavo amin'ny vahoaka atsoavo amin'ny vahoaka aza mety ho fitana itsika fa fitadavana fanakorotanana ny idiranao ny 13 mai fa tsy izy akoatran'izay dia fitadavana plasy zay tokony isy zao ny zay zavatra misy tany dia mahazo plasy zalahy dia ianao misy naratra misy maty inandrara iny ianao misy ngiadra ary toko any ianao dia any ohatra nisy candidat naratra mihitsy ny azy le candidat candidat
zany hoe tamin'ity moa zany mba nisy mpitarotolona naratra fa talony olona ny mpitolona ndray nisy maty nisy naratra tsy afafa ve zany mpitarika tsy maninona de nananana de sa tsy amiko a za de zany za raha mitarotolona za tompoko tsy manao mivahoaka eo aloha zany eo aloha zany na zako tovy am'izay koa ny ataon'le raha ohatra zany misy zavatra miseho ao de sitrapony ianao tompona andraikitra ianao satria ianao no mitarika an'io ianao mitarika an'io de tompona andraikitra ianao zavatra miseho ao de efa hoana zany olona le nitsodrano tamin'ny sivy sy roa arivo hoe ndanonareo raha hoany fa zany de ody de lasa ny olona nakany amin'ny RNM TVM sy ny tariny tamin'izany fotoana zany mpitarotolona koa iny teny hoe de ody iny tamin'izany ka zay ny azo ny eritreretiniko azonao aka ianao mitamantso hoe raha zany no mitarika anao raha zako samy manana ny fomba fitarihany a samy manana ny fomba eritreretiny a azonao le olona tenentsika fa ny za zao miteny aminao azonao ohatra rotra an'izay sady miteny aminao fa malaila ny andro robelona raha tsy ange zany voaty amin'ny maso zany olombelona ako nosirahako fa tsy alao zao ohatr'zao non malahelo le candidat ananao nefa miteny hoe mody marary maso de tsy anjarako tsy zany no teny an'izany fa zany no teninao malahelo hoe olombelona minosiraha mitovy amiko de hoe voan'izany satria minosiraha mitovy amiko de maty tsika malagasy tsy miady mapaty gasikara tsy miady mapaty zany tsika ny candidat Jean-Jacques Ratsetson androany a dia nanamafy fa misy ny fifanarana iraisam-pirenena izay nosoniaviny amin'ny Madagasikara Andriamatora merci ary manome alalana ny pirenena zany a hidina mpilaminana andalambe sy anao fitakiana mpilaminana ary nanamafy ihany koa izy hoe tsy misy lalàna mahasakana an'izany a fifanarana iraisam-pirenena zany raha hoan'ny eto Madagasikara aloha androany ary nanamafy ihany koa izy hoe diso ny filazana fa tafiditra ao anatin'ny fahatramena Analakely satria hatramin'ny androantsika miresaka io a de misy olona mivezivezy any Analakely a misy mpivarotra any Analakely any Analakely a kanefa ambara fa fatramena de tsy misy olona afaka mandalo mihitsy mantsy inona no mety amalinao na avalinao an'izay zavatra efa nahino angamba tsika ny fitaraina ny vahoaka mpivarotra any Analakely amin'ny toerana maro fa miteraka pitena sy tsy ny fidiram-bola ho an'izay toerana andalovan'ireny zavatra reny naiza eo Analakely indrindra za zao raha ohatra ka hoe misy zavatra miseho Analakely za tsy ho any Analakely zany de ohatran'izay koa raha ohatra ka misy ny omenao tsiny ve ny mpivarotra Analakely sy namposara sy netrany hoe zay kosa tsy mila fa anao zay hivarotra alao zay mba hitady vola ty no hanina androany tadavina no hanina rapiso tadavina de omenao tsiny ve le olona araka ny teniko anao hoe tsisy mandao aho fa hoe sahirana am'izao fotoana zao de zavatra kely mba fitadavana ve de hokorotaninao zay nge le problème na ny bus na ny olona mandeha tômôbila mandeha moto na mandeha bisikileta tompoko tsy afaka mety miditra makeny raha ohatra ka misy ny fanakorotanana tadidio zay fa tena miteraka fahavoazana lehibe ho an'ny olona nge rehetrarehetra ny fanakorotanana ny andalambe fanakorotanany an-dalambe fa rehefa mba tonga propagande de fa misy toerana nametrahana hoe atonareo manao an'io de alao mba samy anaraka an'izay kosa alao mba samy anaraka an'izay zay ihanyny mazava tsara mihitsy ny ao anatin'izay rehetra zay ny tranga anankiray ihany koa tsy maintsy resantsika kely mantsy de andraso kely aloha fa teneniko anao monteny teo resaka ny firaisam-ny international fikambanana iraisam-pirenena iraisam-pirenena ay le lalàna iraisam-pirenena lalàna iraisam-pirenena anisana anao sonia zay za kosa aloha azonao zay zany tsika teo tany teo tany tenao hoe ao anatin'ny hoe fahaleovatena maleo tena tsy voatery tsika hoe tsy maintsy anaraka point virgule ny teniny iraisam-pirenena misy zavatra nge fa tokony mialatsiny ah za zany tsy manaiky ny hoe ohatran'ny any Afrika eto amitsika
lotsika afrikana lotsika ao anatiny atao ao anatin'ireny le hoe fikambanana resapirenena reny manao somisary tenatsy ve de misy ratsy any afrika ve de atao eto amitsika ratsy any afrika ve de hoeto reto amitsika amy Madagasikara fahavon'olona sy fahatolona any afrika ve de hoeto reto amitsika Andriamanitro vavaka andro aman'alina mba tsisy an'izany any afrika ny zavatra miseho any afrika eto amin'ny fireneko vavaka andro aman'alina amy Madagasikara zay ahako fa zany fifanarahana resapirenena zany mantsy anisan'ny lalàna ambony mbola ambony lalàm-panorenana zany mantsy matoy ianao nanao soni de tokony manaja fahoana nefa antsika tsy manaja za aloha misy zavatra zako maramirsi ana misy zavatra tsy de mety amiko loatra ny fifehezany ny lalàna resapirenena ny firenena anankiray fehezina de bakiona de tsy maintsy zay tiany zareo no atao non kosa tsy mety amiko zany tantandalàna sy mana mahaleo tena nge ny firenena tsirairay amiko de zay le izy dikan'izay zany tsy misy rarazy any ivelany efa misy navoaka amin'ny préfet oa tsy niteny izy hoe ianareo candidat 10 candidat tsy mahazo miditra amin'ny 13 mai nretraretra tsy mahazo miditra amin'ny 13 mai nretraretra fa mena toerana hoe ahafahana manao zao nge ndre Madagasikara ekenao ve andeha zany zao hoe ohatra zany ohatra engane tous le base mivaza engane mba tsisy zay hiditra reo amin'ny 13 mai zareo ohatra sabotsy ohatra zay de tonga koa ny andaniny zikoary mba hiditra amin'ny 13 mai de ahoana ny ataonao amy Madagasikara ahoana voasakaninao ve zay dinona zavatra mety hitango amy 13 mai ekenao ve sanatri gasambogasy ny de fandratra de ifamono ka efa misy olona amin'ny 13 mai koinona ataony andaniny any amy 13 mai aka mba eka samy manana nao tsy mamboly fa manana zoko izy hiditra amy 13 mai eny de manao 13 mai ny sabotsy zany de lady ndray manao ndray nareo zany teny anao zako vavolombelona zany ohatra omepanao deparany azy candidat de eny koa nareo eria pasapity eny koa nareo fa maninona move atao aorinan'iny nita tamy TV plus nandeha ny tenin'ny préfet de voafehinareo ve zany hoe tsy fanatonareo andany sekilan'ireo mino afa voafe zany nisy tsony ve après ny tenin'ny préfet iny hoe nandeha tetsy amin'ny anina ny mialatsiny amo zany hoe ny TGV na ny mapara nandeha tetsy ananina ny candidat folo de tonga teo koa mapara mbola nisy an'izany te atanjombato tam'izany taoriana zany fandarana atao atanjombato ko niaraka tonga teo zareo niaraka tonga tao zareo de fandraitanana rehefa aveo hoe mbola nisy an'izany fandraitanana zareo rehefa aveo engane ohatra zany fa amiteny anao fa tsy nandaniny tso tsy anaiky moramora ny zany tena irifapidina vahoaka ve zany zavatra ataonao zany tsy mampiady vahoaka fa za fotsiny za zany fanambarana sa ilay fifanarana iresapirenena za fotsiny de miteny azonao miteny aho hoe iriko isy ny filaminana iriko isy ny filaminana tsy ny gasy sambogasy ny de ifandratra ny de ifamono sa ve tadavina ny araka ny tenin-drareo nga de zay dada hoe anafatra casque bleu sa tsy ny tena zany kory zareo hoe anafatra casque bleu iza zany niady amin'ny casque bleu tsy miaramila gasy zay nge le izy ka zavatra ohatran'izany mampime de tia koa zavatra tiako efa tonga atatsaiko manao hoe miteny ange izy tamin'nisy fotoana mbola tsy nandeha ny ana fa mbola MDM anya ozy ngara valimanana de ny fifidianana ihany tezitra ny MDM tam'izany nareo ngamba hoe mpanao gazety tsy alalan'izany tezitra tam'izany hoe ahoana ndray ary ty adiny dada ty fifidianana ihany tonga zao no hoe andohana anao fifidianana de tsy mila zany fifidianana zany oragna ty mba mieritreeta ihany olo loatra zany veny de azo atokisana mialatsiny ako fa zany ny zava-misy de misy dikany io andehanany eo amin'ny 13 mai io ndray eo ihany 13 mai satria eo fotoana
hoe fanonganam-pitoerana fanonganam-panjakana de alao mba iova an'izay ny tantara kosa e alao mba iova am'izay ny mamitena hoe tamin'ny 2009 tamin'izay marina zany nisy zany na zay histoire de teo zahay fa zao fotsiny hoe alao am'izay mba iova ny tantara e mba tantara tsara am'izay no apetraka atsika amin'ny taranaka fara mandimby e indrindra amin'ny mpanao politika fa le mampatonga anareo amiteny mihitsy hoe rehefa tonga eo dia tsy maintsy ratsy foana tsy maintsy korotana foana zay nefa nampianarinareo ve na ampianarina malagasy ve sa mialatsiny ahako a zahay olony président Ratsiraka tsy nanonga-panjakana tena an-dalambe fa nefa fifidianana ihany zay ny anay zay ny nampianarina anay aky ianao miteny hoe zay teny tamin'ny 2009 dia zay nametrako an'le tamin'ny 2009 teny satria avy nigadra 2007 any voaka amin'ny figadrana de mbola de hoe mba tonga kosa amin'ny fotoana e tonga amin'ny fotoana kosa fa mba miala am'izay kosa ianao fa tsy mety ny nataonao e eny ary tomboka marana ny fandarantsika ny safidy ny ilarana fahatelo Andry Rajoelina ianao ao anatin'ny fifidianana zay atrentsika zany ho avy zao fotoana zay ahafahanao manao fampelezan-kevitra zany Andriamatoa raha toa mbola manana merci na raha merci ny fantaniko kely fotsiny androany moa zany inona moa zany ny tena atao hoe programme anasa hoentin'ny candidat Rajoelina zany ho amin'ny mandany manaraka tomboka asana nao ve hoe naraka ny propagandany de mijery ny tanora mijery ny tsy anasa mijery ny vehivavy sahirana de anoy ny asa zay tsy vita sy ny asa zay efa eo dalam-panatanterahany zany anisan'ny vina zany zay zavatra zay zany ozy aho hoe mila ampina izy mila toanana izy ny ahy zany de tena ty teny ahy zany marina mihitsy le na TGV azy TGV moa any andafy de machine miridana be angam-pandeha ohatra tsy mbola nahita ohatran'io nanatanterahany tamin'izy merany Tananarivo nio lampantanàna teo Analakely io enim-bolana nge de vita Monsieur Gaskary na me fanantenana izy na mitany Tsanjambary vitany izy io na me fanantenana izy vitany rova tsy misy miteny tsony hoe mametraha anaovana ny rova toko resaka atao hoe mametraha kely anaovana ny rova zay zavatra zay zany de mame fatokisana any président Andry Rajoelina ary mahatonga ana niditra amin'ity fikambanana vondrona ho ipara ty Union Pro Andry Rajoelina ary misaotra andreo mpikambana rehetrarehetrarehetra ao misy angeny tsy nitovy hevitra misy tao misy tsy nitovy hevitra resy lahatra amin'ny zava-bita amin'ny président Andry Rajoelina de hoe andoranga ampiana ty président ty fa avita zavatra ty na avita ary isange am'izao raha mandeha propagandy manako-tenenina satria na avita fa tsy hoe za mbola nao an'izao za mbola ame 4 za ame frigidaire fa hoe efa namena ny zavatra efa misy zavatra efa vita zavatra efa natao fa mbola nao an'izao zaraka nyteko hoe totrana nge tsy vita ny ray andro ary totrana koa tsy vita n'olondrery ka mila fanomezan-tanana de nenay zany ny tenako sy ny miaraka amiko de ame tanana ny président Andry Rajoelina miaratsiny ahako fa ngamba mahafantatra tsara raha merci ho ny mpaolotsaina aty na mpaolotsaina tsisy angamba zay fa mifatokisana any président Andry Rajoelina ny zava-bitany ary fahafantarako hoe zavatra mbola ho vitany no anoanako azy zay zany ny any convictionko matoky azy mino azy fa tsy maintsy ho vitany zavatra ho teneniny de manao antsoavo azy zany mety tsy tenina hoe aloha ny teny farany manao antsoavo ho an'ny tanora tantanio datona dadabe na dada ny zavatra niseho tamin'ny taona 2024
fampitena fananana 2:20 ange izahay e no ngiara tamin'izany gadraina moa zany za zao nitsofona tamin'ny ravalomanana tompoko satria zavatra tsy nataoko ve no anagadrana tsy mifona taty arina valy ny fahamarinana izahay nge nanapoka ny pont fatita za fisosy ny karazany olony tao tsy zany no teny fa teny amin'ny tribonaly mivoaka zany zavatra zany teo amin'ny tribonaly miaramila garde-corps tao aminy tao namoaka an'izany de tiano fantatry ny tanora zany hoe zany zavanisy tsy nisy nahazo nanafatra entana avy any andafiny gadrana ny 3 frères maty moa de personama maty ray sisa velona miara-nigadra taminay tany an-tany mora tompoko satria nanafatra menaka tsy mahazo manao an'izany gadraina teny voaka teny maty rava ny fananana tena ny ray aman-dreny azy nahita sy ny zavatranga tamin'ireny mba tenena fataro ny tany zanaka atsika nzafikelytsika fa fijaliana ny sinny krizy tamin'izany fotoana zany tamin'ny taona 2022 ka mendrika tsy mendrika ny verina intsony eto amin'ny tany sy ny firenena zany fa lao isy ny filaminana tompoko vahoaka n'Andriamanjaka de vahoaka naoka ifidy ametraka ny olona tia nitondra azy mampalelo ange am'izao fotoana nytikiteny azy zany neny ngiaravalomana miala tsy nisy foana voatonona ohatreto sasanamana reto ny voatonona satria na iny andalana amin'ny zavatra ataony zareo raha tsy misy miteny hoe miala tsiny ry zandrikely fa fantatry ianao ohatra fotsiny teneniko hoe alefa rolaratsiraka tsy misy miteny azy zany alefa dada eny defa vita ny propagande ny ravalomanana io hoe io fetsero propagande ny ravalomanana io mialatsiny amin'ny tonona anarana rehefa mba manana olona ao anatin'ireo candidat sasan'ireo mba hoe mbola mahafinaritra ihany nefany ary mba intelligent ihany mahalala ny zavatra tokony atao ka amiko de zay zany ny any tiako atao de milaza koa zany mangataka amintsika mpandraraha rehetrarehetra tenako de mpandraraha amin'ny vato ko de manao tondasa tsy tsarontsika tamin'ny andro ravalomanana nge tena tonga de direkta tsy mahazo manondrana vato malagasy tamin'ny 20 azao koa ny seritry ny vato efa misy droit de sortie taloha tsisy an'izany fitondrana misy droit de sortie misy zao anatin'izany misy fanazavana listorina tsy makeny ny CTT sy ny tariny inona zany rehetrarehetra ny ao anatiny tao le resaka listorina za mpandohany mandeha ovea mandohany any amin'ny trésor de fa misy ao hoe tiany ohatra hoe faritra fitovavinany ohatra ty faritra zao avariananina ny commune nyanty vato ty de fa mitokana daholo reny de zay fitsinjarana any aloha efa misy afa ny fandefasana an'le vola tsy dirako iny fa am'le resaka tenina hoe droit de sortie misy zavatra fahamarinany ihany na mafo anay aza mafo anay hoa any mpanondrana mafo anay mpanondrana le izy fa hoe ny arenakibony tany zany ange tsy hoe ohatra mamboly azy hoe na mamboly vary ny azy moa mbola ela na mamboly ovy na any tanàna mamboly ovy de mamboly am'zao de afaka telo volana enim-bolana de mioty mangady ovy fa mivato rehefa lany de lany ka am Brésil nge nanana ny toko hoe meroda tsara indrindra azonao fa lany izy zao izy ny tany mantra indrindra anisan'ny mantra tsy Brésil
tsisy fiatraikany tamin'ny fiainam-bahoaka dia ezahana mba hisy fiatraikany any amin'ny fiainam-bahoaka zany ny zavatra ataon'ny mpandraharaha ezahana atao hoe ao amin'ny ara-dalàna ny mpandraharaha mafy satria tsy nisy zany dia mafy ho an'le mpandraharaha zany zavatra zany mafy zany tamin'ity zany nisy fotoana fanamboarana tsy hoe aza zao nisan'ny miady mivory isan'andro isan'andro membre atao amin'ny FOM vice président FOM miady isan'andro isan'andro hoe avoa io fa mijaly zay ny exportation fa tsy niadanaly olona ray ary no Sri Lankais ary no anapitehanareo anay satria Sri Lankais no natonga an'izay zavatra zay da ahoana moa ny nadalanidalana nanao nefa le manao ara-dalàna pitehanareo koa voaka izy zao afaka manona entany ianao fa nisy ny fanamboarana mahadisy ve manao fanamboarana mba ho any amin'ny tsaratsara kokoa mba hifiatraika amin'ny marina any amin'ny any amin'ny vahoaka mahadisy ve zay mety hiteny angamba ny mpanao vatinamana ianao ohatra hoe eny tsy maninona fa mba milaza zany hevitra hoe misy antony mba nanaovana an'ireny dia manao tamin'ny ingaravalao no tsy tena miteny aminao fa tsy mahazo manondrana nga azo atao angim-boninkazo ny vato ny safira na ny vato ribisy 4% ny vato eto Madagasikara no sitrahany eto ny vahoaka malagasy tsy misy 0,01 ny any ivelany no misitraka an'izany fa tsy eto sakananao hoe tsy mahazo hitany 2007-2009 angamba izy zay tsy afaka nanondra an'izahay inona nataony efa mipetraka nangina mipetraka dia efa manao atsoavo ao anamana rehetra ny opérateur zany teneniko teo hoe ny 3 frères zao tarika fahafatesana maro re olona zay niarany zany zavatra zany tsy mahazo manondra netana fa ny ticoisation nisy dia tsy maintsy zareo manao azy zany ndray ve niverina dia ny babanao ny sakafonao eo ambilianao no lain'ny olona dia anaiky ve anao izy na tianao na tsy tianao otra ny teniko teo hoe eny amin'ny MDM izy mitany hoe fifidianana anao ka andeha dia avoandray tsy mila fifidianana ahoana natokisan'ny olona oatra an'izany ena le mato mesy ratoboramanana dira mesy tapitra ny fotoanatsika makasirika anao tompoko nanaiky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity farany mahazo andrara fiteny farany voalohany indrindra dia mamerina fisaorana ny mpikambana ao mapara rehetrarehetra nisy ny tsy fidiko hoe ohatra taloha fa natsapa fa lalana tsy maintsy rahana ny fanoanana ny président Andry Rajoelina dia manao antsoavo ho atsika rehetrarehetra indrindra amin'izao fotoana izao mila mailo tsika mailo mba tsy ho voafitaka variana fa fotoana fanaovandrareo fanarotandreo ny zavatra ratsy amin'izao fotoana izao dia teny amin'ny fitondrana ny gouvernemanta ny président par intérim hoe mila mitandrina nareo mila milamina mila mailo matsy amin'ny zavatra rehetra fa mitrotrika zavatra zareo farany ho atsika rehetra ozy zay hiarany fanambaniana hiarany hoe fozaorana hiarana hoe mialatsiny hoe maimboelitra hoe ambany sy ny karazana tsy mampivo atsika zany tsy mampaninina atsika zany izy manambany saina sy makarary fo am'izany fa ny atsika dia ny zavatra tanjona ataotsika dia ny avitana amin'ny fifidianana dia mifidy an'ny candidat numéro 3 candidat numéro 3 candidat président Andry Rajoelina Madagasikara tsy maintsy mandroso Andry Rajoelina tsy maintsy mandresy koa alao ery tsika mianakavy aza matahotra avindrono ny ery fa tsy maintsy mandresy
Andra Rajoelina misaotra tompoko. Mankasitraka indrindra tompoko isarantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany azadino mbola ndray vahintsika hoarinany reto dokavarotra sy faingo vitsivitsy ireto mampitafa vetivety ary tompolasy tovavy.